ny asin'Andriamanjato. Andriamatoa ny asin'Andriamanjato izay mbetika hita, mbetika tsy hita raha eto amin'ny sehatra ara-politika eto Madagasikara. Raisintsika avy hatrany izy. Merhaba tompoko. Mahazo toerana ary tompoko. Merhaba anao. Ianao Andriamatoa ny asin'Andriamanjato tato ato mandray anjara feno tsy feno amin'ny fiainam-pirenena, mbetika hita araka ny teny teo, mbetika tsy hita. Inona marina ny tena manazava an'izay? Io moa tsy resaka misy manazava aloha fa ny mivoaka miditra efa spécialité ny fianakavianay io. Ary za dia mitsotra aminareo raha ny resaka hoe lehilahy aloha zay tsy boky heritaona voalohany indrindra dia sady mandray andraikitra dia miteraka dia mila mivoaka miditra. Tato ato dia teo loloha teo dia nisy na teo arina teo koa ary olona lehibe ao amin'ny teto amin'ny firenena izay lasa moa izany dia Ramatoa Gisèle Rabesahaly. Inona kosa ny réaction anao amin'izay fahalasana? Ny réaction ko aloha dia réaction épidermique. Tena nalahelo tena nalahelo ohatra ny reniko ny feritreretako an'iny. Ngatazanareo Gisèle tsy amaly an'izay tsy mariny tsao zany hoe niarananao politika dia nisaraka mademoiselle ane izy fa ny dadanay monsieur ary be dia be moa araka ny eninao reny ny resaka tsao mandeha isan-karazany aloha fa izahay dia manao politika dia mazoto professionnel zany. Ny ray ny zanany zanakao koa zany mety misy anao politika sa? Mbola tsy nanontaniako aloha fa fahy hoe inona ny lazainy eo fa dia ozy hoe aty an-tany lavitra no mihira ho an'lahy. Saotra anao ary tompoko dia mirary soa. Zay ve tsy afaka miresaka zavatra hafa, télécom, interconnexion, life, so dia mba azo resahana kely aleo amin'ny manaraka. Aleo amin'ny manaraka satria araka nazavaiko teo somary teritery ihany tsika raha amin'ny fotoana mantsy dia hitako tery mihitsy aloha zany dia fotoana. Zay indrindra mantsy. Aleo amin'ny manaraka indray. Saotra tompoko.